Salamo, salamo. Matsiaro fotsiny aho nisy namana nanontany tamin'izaho nanao vidéo farany teo hoe maimaim-poana ve manampy hira atao anatin'ilay application Stage dia nieritreretiko hoe tsy ampy tsara ny zavatra navaliko anazy tamin'izay dia androany dia anamafy an'ilay izy hoe ie maimaim-poana ny manampy hira ao anatin'ny Stage dia manasa anao hampiditra ny anao na ny ekipanao na ny fiangonanao ao anatin'ilay izy dia ny hiranareo rehetra. Fanamariana kely hoe raha ohatra hoe hira na firana ilay tianao ampidirina dia mba resao any amin'ny MP fa raha ohatra hoe hira en tant que chorale ohatra na hoe azo lazaina koa hira amin'ny fiangonana fa ilay hira na firana tsy inona misy structurany manokana dia izay no mahatonga ana miteny an'izay fa saika hanamafy an'izay fotsiny hoe sady maimaim-poana ilay izy no tsy misy fetra ny fahafahanao mampiditra hira atao anatin'ny application Stage dia te hanoro anareo hoe ohatry ny ahoana ary ny hahafahanareo manao an'izany ny fanaovana an'izay connecté fotsiny na amin'ny le application web na amin'ilay application mobile dia samy mety daholo. Monsieur connecté fotsiny amin'ny mobile tsy eny zavatra hafa no saika resahako teo fa aloha atoroko anareo hoe ahoana ny mampiditra ny anao en tant que artiste na ny ekipanao ao anatin'ny Stage dia rehefa avy monsieur connecté anao dia misy anto hoe backstage ty eto dia rehefa cliquenao iny dia misy bouton ato ambany ato hoe new artiste dia cliquena le new artiste dia afaka mampiditra ny anarany, ny mombamomba anazy, ny fireneny dia afaka mampiditra sary avy eto rehefa avy eo hoe upload eto. Tsy voatery hoe miditra backstage koa nefa izay vao manana accès amin'ity fampidirana artiste ity fa na dia eto amin'ity page ity arohatritsika dia eto amin'ny pied de page eto misy an'ity bouton ity hoe new artiste dia avy eo no manampy hira efa hitanareo misy bouton hoe new song eto ambony eto dia ohatran'izay koa natao amin'ilay backstage teo ary dia sélectionnena fotsiny le artiste dia rehefa sélectionné le artiste ampidirina ny titre ampidirina ny lyrics dia vao niresaka structure tsika teo dia raha ohatra ka hoe efa manana Google Doc nareo ohatra na manana note misy an'ilay lyrics anareo dia ataoko ohatra hoe lyrics partie 1 dia misy utilité kely vitsivitsy reto mety afaka manampy mba mamaritra an'ilay structure ohatra hoe teto ty ozy verse dia avy eo i verse iny vernin-droa dia ohatr'izay ny anoratako azy dia raha ohatra ka manana verse 2 manana lyrics verse 2 dia rehefa cliqueko ty dia verse censé mitombo en général dia verse 2 fa verse 2 tsy miverina intsony fa avy eo tonga dia refrain ohatra zany dia ataoko hoe refrain dia refrain vernin-droa ohatra dia misy an'ireo fanamorana anazy ireo dia raha ohatra ka hoe miara-miasa ampitendry koa nareo dia afaka tonga dia ampidirinareo ato ny format Chord Pro an'ilay hira efa manana vidéo nampianarana momba ny fampiasana an'izay dia ampidirina le hira rehefa avy eo dia afaka ampiana clé BPM time signature raha manana PDF ny solfa na ny solfège raha ohatra ka efa misy vidéo an'ilay izy dia afaka apetrakareo eo ny lien ao anatin'ny Facebook na YouTube dia iconfirmenareo hoe mivoaka tsara arak'ilay tokony izy dia misy an'ity bouton hoe preview ty eto dia afaka hijerenareo anazy dia vao tafiditra izay dia mety atao recherche eto ny hiranareo averika any hoe tsy voafetra na firy ny hira ampidirinao ohatra zao hoe atao amin'ny artiste zao dia ty zao ohatra ny ina moa zany ataoko hoe band ny groupenay any am-piangonana dia misy an'izao momba an'ity hoe kérubim fanasiny ity dia efa nampidiriko ato daholo ny hiranay dia mbola ho ampiana ary dia ohatra zao hoe ty hoe tombam-bidy ity dia sady nampiana ny vidéo nampiana ny structure mbola tsy ampy tsara mbola mila amboarina fa amin'izao zany zay efa hoe alao ny structure rehetrarehetra efa mafisina hoe ohatran'izao ny fanaovana anazy
dia mba tonga dia vao mijery an'ilay lyrics fotsiny dia fantatra hoe izao ny structure an'ity hira ity. Iny kosa aloha tena tsara, iny kosa aloha tena tsara iny. Dia ohatran'izay koa ny hiranareo rehefa avy tafiditra dia afaka ataonareo recherche eo ny momba anareo atao amin'ny artiste raha le recherche an'le artiste, atao amin'ny song raha recherche an'le song dia atao zao afaka manao recherche hoe tsy reraka ohatra. Dia io mbola hiran-kerobi mafanasina ihany dia misy suite d'accord kely eto ambony eto nampidirina teo dia izay rehetrarehetra izay koa ho anareo maimaim-poana sady tsy misy fetra, tsy misy hoe hira zato ihany ohatra nen'ny artiste anankiray fa hifanampy ny tanjona dia maimaim-poana izay partie rehetrarehetra izay. Sady misy zavatra kely fanampiny raha ohatra hoe misy hira ohatra izany nampidirinao ataoko hoe hiranareo ilay izy dia rehefa efa avy nampidirinao ilay izy ka modifienao ohatra avy eto contribute ity modifie anazy dia raha lenao napiditra anazy iny no manova anazy dia rehefa avy ovainao aloha ilay izy dia mety tsikaritro ary mbola tsy niova ilay izy eo ny hoe mbola tsy tsikaritro raha ohatra zao saka manokatra n'ity page eto ity dia aveo misy olona arivo miara-manokatra an'io dia tsy mila mamerina miasa be tsony le site web mamoaka an'izay fa tonga dia izy hoe efa navoakako tarity fa tonga dia omeko an'zareo dia izay mahatonga le izy miandry kely mety atsasakadiny eo dia aorinan'izay tonga dia lasa iny version novainao iny daholo ny any amin'ny olona rehetrarehetra vao manokatra an'le izy dia izay koa avantage-ny anankiray tonga dia synchronisé par défaut ny zavatra rehetrarehetra dia izay hoe raha ianao no manova anazy dia tonga dia miova le izy raha ianao no nampiditra an'le izy fa raha ohatra kosa ka olo-kafa napiditra anazy fa tianao amboarina le structure satria nareo mihira an'le izy foana dia hitanao hoe tianao ampiana structure an'le version originale koa le izy dia mbola afaka manao hoe contribute ihany ianao dia avy eo mikitika eto anatiny ato fa avy eo rehefa manao ok ianao rehefa avy eo dia tsy tonga dia miova le izy fa miandry approbation miandry ok avy any amin'ny admin dia ny admin farafahaelany ao anatin'ny ray andro izy miverifie hoe mety tsara ity arakaraky ny isan'ny demande na modification ao dia izay maimaim-poana mampiditra tarika sy mampiditra hira atao amin'ny stage dia amafisika ihany nefa ny hoe stage dia application anatonon-kira ho an'ny mpihira zay zany hoe raha apiditra lyrics ianao dia ampio structure foana ataovy complet foana dia amin'izay mba zay olona rehetrarehetra mijery anazy izay efa fantatra hoe olona hihira an'le lyrics dia tonga dia efa mba misosa ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy eo dia ianao koa hiverina hijery an'le izy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra dia raha mbola misy fanontaniana aza misalasala miresaka raha tsy isy tsony fa efa vony ianao hiditra antsihatra amin'le izy raha mbola tsy installé ao anaty telefona anao stage dia installé o raha ohatra ka tsy amin'ny telefona ianao te hampiasa anazy na hoe tsy te hampiasa an'ilay application fotsiny ianao accessible amin'ny site stage na stage osytsika fa stage satria izay no mahasehatra anazy fa raha stage le izy dia lasa zavatra hafa indray ny heviny stage point loha point dev dia miditra amin'io anao dia afaka misinscrire afaka mampiasa an'ilay fonctionnalité an'ilay application rehetrarehetra dia mampiasa finaritra ary. C'est tout.